Araka ny nambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity satria dia ny resaka lavalava mahakasika ny lalaon'ny nositsika tamin'ity androany ity tao anatin'ny fanadihadiana rehetra izay narahantsika teo mahakasika indrindra izay no nanasantsika vahiny amin'ity hariva ity dia tsy isy izany fa Andriamatoa Arnel Randriamanarivo izay filohan'ny fédération malagasy ny taranja fibatana Fonjamby no sady secrétaire général ny comité olympique malagasy miarabanao ny fandarana mahery misaotra ihany koa nanakiny fanasana. Miarabanao nanao dia miaraba ny teknisiana ary miaraba ny ity fanatanjahantena mijery ny mahery amin'izao fotoana izao. Fanontaniana voalohany ny rahantsika nahita ny zavatra nisy tany Maorisy petraka teo amin'ny lalana faharoa Madagasikara 720 medaly volamena azontsika 720 volafotsy 30 ny 420 amin'ny 720 an'ny fibatana Fonjamby ny 920 an'ny taranja fototra atletisme. Aminao manokana manahoana fijerinao an'izay vokatra azon'ny Madagasikara izay aloha amin'ny ankapobeny? Amin'ny ankapobeny aloha zany ny vokatra azon'ny Madagasikara dia azo lazaina hoe anisan'ny tsara satria raha tany amin'ny lalana fahaefatra tsika tamin'ny 2012 dia izao tsika ao anatin'ny lalana faharoa tiaka izany fa manana herintsika zany ny mpanao fanatanjahantena amin'izao. Iresaka misimisy taranja fibatana Fonjamby tsika fa te hijanona kely ao amin'ny lalaon'ny nosy aloha satria ianao manana andraikitra roa teo anivon'ny lalao amin'izay hoe membre GN comité olympique malagasy zay niova ny lalao tamin'ity ny atao hoe ny fampetranona ngany maromarina koa satria raha ny any amin'ny voalazana amin'ny sarety olympique tokony misy ny village de jeu tamin'ity samy napetraka tamin'ny toerana izay tokony nametrahany zareo maorisianina avy ny délégation ho antsika malagasy napeto ve izay fiarahana toerana iray izay? Le izy aloha zany raha ny tena izy tokony hisy ny village des jeux izay zany mahazo azy satria ny resaka esprit olympisme na solidarité zany tiana avotra ao anatin'izay fanaovana jeu izay. Ny problème tamin'ny tany Maorisy iny zany dia ny tsy fandraisan'ny satria candidat zany nosy Comore dia tsy afaka nandray ny lalaon'ny nosy andehan'ny fahafolo izy dia voatery zany le pneu de secours izay Maorisy no niakatra izay foana le problème amin'io fifidianana candidat io. Mazava izay ny amin'iny fa fahitanao azy kosa teo amin'ny lafiny teny Kianja indray satria raha nihita tany atoerana dia somary betsabetsaka ihany ny paikady mba dinidinika napetraky ny Maorisiana indrindra natao hoe fandemena ara-tsaina angamba raha izay maromarina kokoa nefa ny atao hoe azo lazaina nanosika ny malagasy ihany ve izay zavatra nataon'ny Maorisiana izay sy hoe tokony ho atao ve izay ao anatina lalao ohatran'ireny? Raha sa zany mijery manokana hoe tsika malagasy dia anisan'ny mahay mandray vahiny ary anisan'ny tena hoe mahay miorganiser zavatra rehefa misy ny jeu ohatran'ireny fa tany Maorisy iny io dia mariako fa tena anisan'ny hoe lalao anosy anisan'ny ratsy indrindra satria reny natao hoe mal organiser sady anisan'ny hoe tsy misy resaka sport tsony fa lasa resaka politika diso tafahoatra sy fitiavan-tena zany no nataon'ireo Maorisiana nanomboka tany amin'ny fandraisana ny atleta teny amin'ny aéroport zany ka hatrany amin'ny hôtely na ny resaka transport na ny organisation ana protocolaire na ny ataoko hoe ny fijerena amin'ireo spectateur zany na ny bière billet 10 isaky ny pays nomeny dia lazainy falany fa efa natao vente en ligne zay le hoe nefa tsy nahakivin'ny malagasy zany satria io zany le hoe velorany fahatelo-ambin'ny nataon'ny filoham-pirenena izay isorana azy moa zany nanome toky sy nanome velorano an'ireo mpanao fanatanjahantena sy ny firenena malagasy hoe hijery manokana ny sport de haut niveau sy ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny mba hampiverina indray le am-po-pirenena zany ny filoham-pirenena ary iny tenin'ny filoham-pirenena iny sy ny fanomezany an'ireo motivation ho an'ny bary azy hitantsika fa tena hoe namerina ny lazan'ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena ary ny firaisam-pirenena zany iny bary ato iny dia toy izany koa ny lalaon'ny nosy dia misaotra ny filoham-pirenena ary misaotra ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ireo mouvement sportif rehetra nahafahantsika nazo an'iny lalana faharoa iny. Ia, miditra eo amin'ilay taranja izay sahaninao kosa indray eto ny fanontaniako manaraka amin'ilay taranja fibatana Fonjamby 420 medaly volamena 720 volafotsy 4 limo